Miarabantsika rehetrarehetra araka ny fotoana ny fanomezana teo dia androany no iresahantsika mikasika ny scandale Raissa izay nivoaka maly. Mandra-piandra ny olona rehetrarehetra izay hiditra aloha dia manao invitation kely amin'izay mba mahazo invitation izay namako ato anatin'ity pageko ity. Mialatsiny fa tara kely fa mbola marobe ny zavatra nomanina sy ianareo ihany fa tsy mora manao zavatra sady tsy mora ny miteny zavatra fa tsy maintsy manao recoupement be dia be aloha vao miteny satria misy zavatra be dia be mifamaofao ity dia mba hampazava ny sainy rehetrarehetra dia aleoko mihitsy aloha manao recoupement za moa fa hainareo fa za zay foana mirecouper kely aloha zay vao miteny. Après hitantsika hoe inona marina moa zany ny tena marina anatin'ity dia efa lazaiko avy hatrany aloha fa tsy vita androany ity resaka ity fa mbola hitohy satria eo amin'ny 15-20 minutes eo ihany tsika nento dia après tohizako manaraka indray ilay resaka dia asiko publication eny enelanelany eny. Fa ny zavatra nitranga omaly aloha zany zavatra nitranga omaly hitantsika rehetrarehetra dia hoe notsaraina i Raissa Razaivola. Ho an'izay tsy mahafantatra, ho an'izay tsy maharaka ny vaovao rehetrarehetra dia io Raissa Razaivola io dia vehivavy anankiray izay voatazona any am-ponja. Ny antony na voatazona anazy any am-ponja dia nisy fitoriana anankiroa izay nitazomana anazy i Raoldina nitory azy pour tentative de meurtre dia apparemment efa nanatsoaka fitoriana dia nisy olona hafa ihany koa nitory anazy Daya Koufali pour tentative de meurtre ary efa nanatsoaka fitoriana ihany koa. Reo zavatra reo raha ohatra ka ampatsahivitsika dia nizahatra nitranga tamin'ny herintaona février mars tamin'ny herintaona satria nisy enregistrement ny fuite tonga taty amiko taty nilaza fa nitaky vola tamina karana anankitelo i ministra Imbikero Laza ary i Raissa no nirahany tao anatin'izany histoire zany naka vola tamin'ireo olon'ireo. Dia rehefa avy eo tsy fantatro izay zavatra ny fanjevy tao fa dia nisy vidéo ihany koa nahitana ny Raissa nanenjika ny Daya tamina caméra de surveillance dia iny zany nahatonga le fitoriana azy pour tentative de meurtre. Rehefa fanaraka tany zareo tsy haintsika izay fifanarahany tany nanatsoaka fitoriana zany io Daya io dia nangataka LP izy dia nivoaka indray vidéo tamin'ny oviana ty vidéo nalefako ty eto mba masiko eto tamin'ny 18 février. Tiako tenenina zany manisy kely contexte ohatran'izay mba ahafahanareo manaraka tsara qu'est-ce qui s'est passé inona le izy. Za eto tsy hanao avoaka an'izaniza ary za tsy miaro an'izaniza no tsy eto koa hoe handetika an'izaniza fa ny anahy ny fitondrana no adversaireko ary mahatonga na miteny ny fitondrana ihany ny adversaireko satria ny mahatonga n'izao rehetrarehetra izao mahatonga ny kolokolo de haut en bas io dia satria atao fitaovana ny fitsarana instrumentalisena ny fitsarana misy olona ao amin'ny fitondranao tsy zany fa Imam Ravatomanga dia mampiasa ny fitsarana io arak'izay ilany azy zay tiany gadraina zay tiany avoaka zay tiany angalana vola zay rehetrarehetra manelingelana azy gadraina hatramin'izako tadavina ho gadraina ao amin'io fitsarana io. Zao ny alehany rehefa manaiky ampiasain'ny olona dia mivoaka daholo ny problème sy ny secret rehetrarehetra ka ireto olona zay voatonona ireto dia tsara fantatrareo fa ny secrétaire général ministère en justice dia olon-Ravatomanga. Iza zany olo zany efa depuis ny fitondrany Andry Rajoelina izy ny teo hatramin'izay zany dia izy no élément Ravatomanga ao anatin'ny fitsarana io. Azonareo zany fandehan'ilay izy no mampiteny an'ny Raissa hoe
ampidiro ao anatin'io dossier io fa nirysoerinay vo tsy izy afa ny patron che patron io secrétaire général ny ministère en justice zay tsy izy afa raha vatomanga io no mampaniraka anazy hoe andana mba nadiovanao ny tenanao dia lazao fa efa nirysoerinay vo nampanao an'ireny déclaration reny dénonciation ataon'Raissa reny. Ina moa le dénonciation zay hoenotsika dia tokony hoe za ve naniraka olona iteny an'izany zavatra zany aizany afatarako an'izany enotsika le izy somary mbambaly le feo fa enotsika tika le hoe ndrasilo fa mifangaro le izy ty zany le hoe asef manao démenti i Raissa fa le zavatra teneniny tamin'ny voalohany ito dia hoe nonareo le izy ina nidirako tena hoe de quoi je me mêle nareo manao ny ataonareo tsisy dirako eto zany misy an'le atao hoe chef tata pénitencier miresaka amin'ny Raissa mikasika ny fivoahan'ny Raissa ny fonja i Raissa zany vony nandoa 1 milliard mba hivoaka ny fonja azonareo an-tsaina ve zany zavatra any ao amin'ny Madagasikara ao zany misy olona innocent misy olona mpanao politique misy olona miteny zavatra amin'ny Facebook dia gadraina reny olona reny tsy manana reny na 10 millions raha angatanao anazy tsy manana izy ao amin'ny fonja ao izy mandoa écolage mandoa vola mba azo quartier tsaratsara zay dia reny quartier criminel ry avy eo ny olona sasany zany zay hitan'zareo hoe manamanam-bola dia gadrainy ao mba angalana vola dia fanarahan'zareo zany hoe omeko 1 milliard anareo izy Raissa fa avoay za satria efa nanatsoaka fitoriana daholo ny olona nitory tsy miditra na marina na meloka na tsy meloka Raissa mais je suis pas d'accord sur le principe tsy d'accord hoe izay mandoa vola dia mivoaka izay tsy mandoa vola tsy mivoaka efa izany foana ny tenena isan'andro eto hoe io fitsarana io ataonareo araka ny tokony ho izy rehefa misy olona tokony gadra gadrao na mandoa vola na tsy mandoa vola rehefa misy olona tsy tokony gadra na mandoa vola na tsy mandoa vola aza gadraina le olona point c'est tout zay fotsiny fa tsy hoe ny olona zay tsy manam-bola zany hoe ny mpangalatra koa ny mpangalatra gana ny nangalatra mangahazo reny ihany ny gadragadrainareo eto ny indrindra ny mpanao politika ihany ny gadragadrainareo eto nandeha nandoro pneu tery na Maniberiza dia nigadra nandeha nanao publication i Stanley dia lazaina fa izy rano mangotraka zao nafaty an'zareo ka publication nataony rano mangotraka fa ity nefa zany hitan'zareo misy vola le Raissa satria milliard foana ny resaresany eo vonina koa izy andoa 1 milliard hozy izy reo tsy ampy le 1 milliard fa taovy 5 avy eo ity chef tata zay nirahany zareo andeha hiresaka amin'ny Raissa ihany no nanao enregistrement raha ohatra tsy hainareo tsara le izy dia afaka ataoko en copie les liens fa normalement zany 10 minutes vidéo lany fotoana tsika raha ihany ianao ny vidéo io fa ny zavatra voalaza zao dia Fina le voaporofo zanao, efa voaporofo zanao izy no bloqué.
Zay ho an'izay tsy maheno tsara teo amin'ilay izy fa anatin'ny ordiako moa zany le enregistrement dia ho alefantsika en lien averiko ao amin'ny commentaire eo ny fandehan'io vidéo io. Voalaza teo zany Raissa vonona ando 1 milliard fa tsy manana 5 milliards izy dia tsy ekeny reto zany. Dia inona moa ny idirako amin'izany 18 io zavatra io 18 février nandehana rehefa nivoaka ty zatry ty dia nisy olona zany tonga tany amin'ny Raissa nampanao désaveu anazy hoe soniavo ty taratasy ty hoe ifaniry Soernève nampanao anao an'io zavatra io. Inona keny idirako déjà aloha raha zavatra henontsika eo tsy heno mihitsy ny genre hoe ohatra hoe zay sa Raissa ve no miresaka tenena zao aiza ny afantarako an'izany tantara rehetrarehetra zany, aiza ny afantarako an'izany, tsisy olona fantatro ireo olona resahany rehetrarehetra ireo fa fotsiny forsena zany Raissa ampanaovina démenti hoe efa nitorina ny lohako zako efa migadra ty aponja firy 9 mois faniry Soernève ny tenena hoe zao dia amin'izay hony avoakany rehefa lany président de république izy na izy lasa ministre. Zavatra nisy nefa tamin'io fotoana io dia nisy remaniement zany tamin'io fotoana ny 18 février io dia promu hoe ho atao ministre ty SG Gabriel Aina Raby zay secrétaire général ministère ty ka nanimba n'izay tsenan'izay zany ity vidéo an'ny Raissa ty ka rehefa simba ny tsena izy tsy lasa ministre satria ho tsy menatra Rajoelina raha hoe zany le resaka sénateur hoe zao hoe nakavola 5 milliards zany no mivoaka dia ampanaovy démenti agny dia nikropaka zany zareo nandefa olona nandeha tany ampanao an'le izy. Nefa hitantsika tsara quelques jours après tsy lasa ministre izy fa olona hafa ny lasa ministre teo. Mifangaro resaka politika zany ty zavatra ty satria tsy fantatro zay adversaire ny SG sy PGO fa any izy ny tokony mijery izy zany nampanao enregistrement any chef d'État sûrement
fa olona zay anakana ny SG tsy atao lasa ministra en sachant hoe SG dia olon-dravatomanga saika hoe ametraka olona olon-dravatomanga eo amin'ny ministère en justice indray koa zany zareo misy zany misy guerre ina moa ty misy guerre intestine zany ao amin'ny fitondranao miady place zareo inona kiny idirako nareo miady place ao fa za miady aminareo rehetrarehetra oka za fa nresaka je ne veux pas de vous satria ianareo rehetra corrompu daholo nareo mpitondra rehetrarehetra tous autant que vous êtes ianareo rehetrarehetra afaka miady amin'izay place idivanareo ao za miady aminareo mazava angambizay ianareo mampiasa ny fitsarana ataonareo fitaovana fangalam-bola ataonareo fitaovana fanagadragadrana ny mpanao politika rehetrarehetra zay ny edivako aminareo io fitsarana ataonareo fitaovana palany anareo amina fifidianana corrompu feno fraude io zay no edivako aminareo mazava fe zay zavatray raha izay le izy dia avy za amin'ny angady sy ny adinareo entre vous je m'en fous mifaminofa teo tsisy raraiko an'izany fa rehefa mivoaka le izy ka aleo fantatry ny voaka malagasy zay le fandehany rehefa nikoropaka zany zareo fa tsy lasa ministra SG hoe compromettre le nomination ny SG iny enregistrement iny tsy haitsika na marina na tsy marina le zavatra voalazo anatin'ny enregistrement fa une chose est sûre mi compromettre ny nomination ny SG le zavatra ao anatiny ao eketsika malagasy ve zany zavatra eketsika ve hoe satria zany teanao zao to de tonony ao za sura même SG mety tsy nananetratry hoe fanirisoa tenena hoe nampanao an'iny fa Iravatomanga qui voulait la mettre à tout prix ministre de justice no nanao hoe ohatra le fataony satria Mamy Ravatomanga mpanao an'io hoe ataovy manao témoignage ataovy manao des aveux ataovy manao démenti katsaka tsara maso indray ny andeha hitory zareo ana hitory ana an'inona hitory ana an'inona anao Mamy Ravatomanga ianao no tokony enjehana ny vadinao izay manodikodina vola ao amin'ny kinapy sanaovana asa soeraky ny tanàna ianareo no tokony enjehana ianareo no tokony samborina manina moa reo tsy voasambotra mihitsy ko izahako por hoe zany hoe na dia mbola hitory anana dia ataoko hoe niaiky an'iny ary zany raha isana dia ataoko hoe tena hoe nanaiky izany fa manaiky manipulenareo tao satria te hivoaka mafy dia laza hoe ifanirisoana niraka na maivana ohatra ny kaikitra moka satria nahoana tsisy dikany zany diffamation sa hoe accusation fausse accusation et encore il faut prouver que j'ai bien fait des fausses accusations dia hitory ana dia irana zany zareo vao irana i procureur général Bertine sy SG hitory ana zay zany mitanjona atao anatin'le izy dia afety tonga dia hitory zareo hoe fanirisoana anao fausse nouvelle fa za tena miteny aminareo nananao an'io raha isa hoe nandeha nanao signature n'iny lettre iny tsy nivoaka tao raha isa na même nandoa zany 5 milliards zany raha isa tsy nivoaka tao izy satria mbola misy zavatra hafa koa anenjehany zareo andreo mpivady reo magoy tsy manjary ataon'io fitondrana io zao lasa tonga ty ampotitsofoko aty satria nahoana raha isa sy io maître la io misy témoin amina fangalarana vary nataon'ny fitondrana tamin'ny Covid affaire Phoenix sy Asiana io raha io ny tena problème zareo mila anagadrana ny raha isa tsy voaka tao mifonja tao fa en même temps zany misy an'ireny fitifitina enregistrement mivoaka reny dia ararotina le izy tiens ohatra ny mety amintsika le izy fa aleo atao hoe fanirisoana ao ambadika an'io dia aninona mandat d'arrêt pour diffamation ça n'existe pas diffamation zany tompoko tsisy figadrana fa l'amende ary en plus za tsy nanao diffamation ny atao hoe diffamation dia miteny zavatra tsy marina nefa manimba sy manosipotaka le olona za ndray zao ny diffamé amin'izao tsika miteny zao za zany zao toko mitory parce que je suis diffamé lazaina fa za zany mampamoriporina zao zavatra rehetrarehetra zao ary raha isa matoa izy masamy mijoro eny masony mpanao gazety marobe eny matoa izy ny sakanana mafy hitantsika omaly hoe tena ny sakanana mihitsy izy sy ny zanany
tsy resaka amin'ny mpanao gazety satria natahorana zavatra teneniny. Maninona ny ataorana zavatra teneniny. I Raisa tompoko za tsy miteny hoe masina izy fa Raisa mahalala zavatra maro ao amin'ny fitondrana io. I Raisa niaraka misôsy amin'ny zareo manao ny raha tsy manjary ataony fa avy eo Raisa midénoncer any Bianco amin'ny raha tsy manjary ataony dia avy eo mila ataony zareo any Amponja zay mahatonga anazy ny condamné 7 ans io ary perpète arano no takiny procureur général tamin'ny Raisa hoe ataovy perpète ihany ny saziny io. Ny olona manao condamné na perpète zany tena hoe nandatsa-drà, tena hoe maty le olona. Fa raha ireny zavatra hitantsika ireny ao tsy mijery hoe tena namono izy ve sa tsy namono za tsy miditra amin'izay, za tena tsy préjugé amin'le fitsarana fa miteny fotsiny hoe ny lalàna dia milaza hoe zao raha ohatra ka hoe tentative de meurtre disqualifiena coup et blessure volontaire sa violence et voie de fait. Dika natao hoe violence et voie de fait manko dia tsara fantatrareo fa coup et blessure volontaire izay nazahoana zay tsy nazahoana certificat médical na nazahoana certificat médical latsaky ny 21 jours. Zany hoe le coup et blessure volontaire zay nataony Raisa tamin'ny fanenjehany an'le olona tamin'ny antsy zany nazahoan'le olona certificat médical latsaky ny 21 jours na tsy nazahoany certificat médical fa zany hoe hita izy hoe nisy ny violence dia izay violence zay no anenjena anazy. Est-ce que violence avait 7 ans d'emprisonnement ferme, peine de réclusion criminelle? Tsy tompoko. Ny crime noatra zany, ny famonoan'olona noatra zany. Fa ny problème zareo tsy tia ny amoanan'ny Raisa akoatra ny 5 milliards tonono ao fa ny Raisa tompoko dia nitory an'zareo ny Bianco. Dia gaga zany haino an'le resaka zao hoe ay moa zany le affaire Phoenix zay hoazavaiko aminareo amin'ny andro manaraka dia fangalana saisie, nataony fanjakana saisie, nataony ny réquisitionner-ny fanjakana izay Rinara Kotomanga no réquisitionner ny vary io 5500 tonnes nandeha no zaraina hoe on va dire ho zaraina hoe ho an'ny vahoaka malagasy kanefa dia hoaniny zareo ny vary hoaniny zareo ny vola une partie fotsiny no zarainy mody nataony vatitsinjo io vatitsinjo no hoaninareo sy ny zaraina taminareo io zany tompoko volan'olona nangalary ny fanjakana io varin'olona nangalary ny fanjakana io dia nitoriny Raisa tany amin'ny Bianco itinoka sy ny gouverneur ny Tuliara sy Rinara Kotomanga sy zay olona rehetrarehetra ao amin'ny présidence namoaka ny vary io dia izay ny problème zareo amin'ny Raisa io. Izay zavatra mbola ho resantsika raha voakantsika daholo ny taratasy rehetrarehetra parce que moi-même j'ai été étonnée hoe c'est quoi cette histoire. Inona zany tsy amoaha zareo an'ny Raisa rehefa omeny an'izany 5 milliards 5 milliards zany naninona nalaina ny volan'olona rehefa tsy tanterahana le fifanarahana. Maninona raha hoe i Raisa no tenté de corrompre an zareo, pourquoi il n'arrête pas Raisa? Mampatsiaro ana le histoire ny Sinarfa ty resaky ty asa raha tadidinareo tamin'ny 2017 nisy an'izay affaire Sinarfa zay hoe nisy olona nigadra tany Antsefa dia avy eo le olona évadé rehefa nisy évadé izy tonga aty à France nanao conférence de presse izy hoe za nandoa 100 000 € nafako nivoaka ny fonjany Antsefa. Tsy niaro an'io Sinarfa, tsy hiaro jamais de la vie an'io Sinarfa fa kosa ny tamin'izay dia izahay mihitsy ny tao amin'ny syndicat des magistrats tamin'izany amin'ny président syndicat nametraka fitoriana pour toutes les personnes zay nandray an'izany vola zany ka nafahan'ny olona avy any Antsefa io nitsoaka. Zany no tokony ataon'ny président ny SMM amin'izao histoire zao. Tamin'izany tena tsisy idiran'ny politika fa tena hoe en tant que mpitsara ny tena, en tant que président ny syndicat ny mpitsara tsy ekena zany hoe fitsarana manao kolokolo de haut en bas ohatran'izany amoaka gatra dia aka 100 000 € amina olona. Dia avy eo
mitsoka le olona dia le olona nando vola taminy any no manotsana an zareo hoe iza nando vola taminy any na siana ka fere no volako parce que za tsy d'accord andoavana volodray ny détention koa tsy mitombona voilà dia zao koa ty zavatra mitrangy ty tsy miteny zany hoe iray sa dia anjely na marina na inona fa amiko niarany saosy zareo niaraka nanao raha tsy manjary fantatry iray sa daholo ny secret anzareo dia zao izy zany raha isa tiany zareo adoboka any raha isa na plus rien à perdre ou dénoncer ny raha isa aby ny raha ataondrareo tsy manjary i raha isa mila presen'zareo amin'ny fonja en même temps izy hoe lazao fa fanirisoa no mampanao anao an'izao rehetrarehetra ao dia amin'izay ianao voakanay raha isa zao teneniko anao na tsy nananao soni an'izany taratasy zany ianao tsy navoaka an'zareo tao heureusement ianao mbola mba nanana intelligence ihany hoe Roly Mercia deux ty zavatra ty Roly Mercia na dia nanao soni ny taratasy nampanaovan'zareo soni hoe lazao fa miretracté amin'ny fitorinana ataonao ianao vao maika indray ny nampiasainy contre ny Roly Mercia andetena anazy amina dossier hafa anagadrana anazy jusqu'atsika miteny zao dia ho grave zavatra nataony Roly Mercia le fait d'avoir dénoncé quelqu'un auprès de la PNF est-ce que c'est grave non tsy grave zany rehefa ohatra ianao ka marina akoho tsy miteny tonga dia marina sa diso le tany amin'ny PNF dossier en cours raha manana ferovatena ianao hoe ahoana ny nividiananao ny vilanao anaky 5 sy anaky 4 tatia Frantsa tamina compte offshore dia eto ferovatenanao fa apparemment zany zavatra any natao hoe blanchiment d'argent donc anjarany raha vatomanga ny manaprofo fa tsy namotsy vola izy ary tsy nanao blanchiment d'argent izy fa apparemment aloha dans le dossier blanchiment d'argent nividanany villa anaky 5 tatia France à valeur de raha tsy diso 4 milliards à 700 millions d'euros les zavatra kanefa au lieu de andeha hanaprofo hoe izy tsy nanao blanchiment d'argent izy tsy nanao fraude fiscale Roly Mercia indray no gadrainy mandrak'izao za zany dia teteny vitany ny Roly Mercia dia iza indray saika andeha ho ataony zareo ohatray ici c'est pas madagogo tsy madagogo aty ka hoe andeha hitory ohatr'izany ianao dia eritreritra hoe andeha hisambotra ana ny fitsarana frantsay azafady tsy mahonjo ny aty mahonjo zao premier sub izay panao petite salle besogne ny zareo tao mahonjo substitut mahonjo managadra ny Beridza Roly Mercia izy koa Stanley Mairlanto angamba tsy tao anatiny raha isa tao anatiny izy daholo ny olona rehetrarehetra izay migadra tamin'ireo mpitondra reo am'le tsy mpitondra moa zany fa amin'ireo le manelingelany mpitondra reo nanagadra ny iza ty vehivavy namatsika ty ao amin'ny team le journaliste iny Arfine i mahonjo aby io rehefa avy eo tsy nanao ny mba indray mandeha mahonjo tsy nanaraka ny sitrapony zareo fa namela ny mandat dépôt any Mairlanto manandafo expiré tonga i mahonjo dia suspendu tapaka aby hatramin'ny karama kely sisany dia ngambany tsy asorony zareo tsy mpitsara i mahonjo io nefa olona nampiasainy zareo ambony ambany pendant des années teo manao ny salle besogne tena aminareo mpitsara hoe c'est comme ça zany courber toujours les chines alefa atao foana sitrapony Mamy Ravatomanga dia zany ny alehany i Mamy Ravatomanga no mibaiko an'ireo mpitsara rehetrarehetra reo dia mbola zany dia avy eo mbola suspendu tsy mandray karama tsony tapaka ny asany za inkena tsy mandray karama na suspendu za velona foana satria zay tsy very mandeha fa ianareo ao Madagasikara ao ampanaovin'olona raha tsy manjary zao tapidalakale tena hoe mampalahelo le izy mais mampatonga saina anareo rehetrarehetra koa zany hoe mba hamoaka izay tsara vitsivitsy manao ny ataony ao procureur général mandeha bloqué an'le dossier marina ve zany zavatra any sa tsy marina je sais pas
si c'est vrai ou si c'est faux. Fa procureur général Bertine dia mila atao enquête. Avant qu'elle soit enquêtée, il faut qu'elle soit suspendue de ses fonctions. Satria nahoana izany ny fandehany. Ao à Madagascar ao rehefa ohatra ka mpitsara anankiray vao invoqué amina zavatra anankiray suspendu de ses fonctions aloha. Maninona procureur général Bertine suspendu de ses fonctions? Inona ny antony? Satria olon-dravatomanga io tompoko. Za moa mbola tsy mijery hoe mety sa tsy mety a. Nisy firy mpitsara namoaka didina namoaka zavatra atao amin'ny fitsarana atao tonga de suspendu. Fa maninona reto olona reto tsy suspendu? Maninona zany a? Secrétaire général Aina Gabriel Rabi tsy miteny tsy mivolana par rapport amin'izao zavatra zao. Pourquoi izy tsy suspendu koa? Maninona zany a? No avela fotsiny amin'izao izy de on laisse courir eo anelanelazay le zavatra sady manala baraka no mampiditra olona marobe avy eo aty amina aty miapatra. Zao no teneniko anareo. Za ny tononona tato ny anarako fanirina mpanao an'izao, j'ai rien à voir là-dedans, mais moi j'exige des enquêtes. Mila enquête ty zavatra ty. Aleo andeha ny enquête, inona marina, tena marina, c'est qui fait faire quoi ici? Ary ho hitatsika eo amin'izay fa Ravatomanga no tire ficelle à gauche à droite io. Ary mitatra le resaka inona mahatonga anazy tire ficelle satria misy olona ao ambadika ao. Mbola misy dossier maloto lavitra no ty resaka tentative de meurtre zay lasa VVF ty a. De nonino io détournement de riz saisi, io détournement de riz ani orinasa Phoenix. Io no atahoran'izy mianakavy satria io vary nangalarina tamin'ny Phoenix io dia nizaraina tamin'ny tamin'ireny vatsi-tsinjo tamin'ny Covid reny de nefany vary nalainy zareo atsokosoko 1000 tonnes nalainy tinoka. I tinoka avy ny zara vary. Namidiny tinoka zany sûrement na sainy payeny ny volam-panjakana hoe ty misy vary par un fournisseur ho zaraintsika ry. De ny volam-panjakana zany nandoavana zany vary ny détourné zareo zany. De ny vola encaisseny. Io volany io vary ny Phoenix io nefa volany indramina tamin'ny banque atao hoe Asiane. Mbola ho azavaiko amin'ny andro manaraka hoa ny momba n'io Asiane sy Phoenix sy io resaka vary io fa dans tous les cas tsara fantatrareo vahoaka malagasy inona ny ambadika ny ty resaka 5 milliards inona ny antony tazomana ny raisany eponja io ary amin'izao tsika miteny zao raha mamoaka ny raisa zany izy c'est-à-dire hinégocie hoe akombony amin'izay vavanao mikasika ny ty resaka vary ty fa président de la république sy Mamy Ravatomanga mihitsy no voakitikitika amin'io de manjary mampisy problème. De izany tontonona nanana malheur zareo ny teny ana. Zany natao hoe misikosikotra biby andavaka. Za efa te amin'ny resaka fifidianana tsy manjary aty ny asany lohako mbola ampidirina amin'ity resaka tsy manjarinareo ty. Zao zao voatery lasa miditra, zao tsy maintsy andinika an'ity dossier Phoenix aty de tsy maintsy ampahafantariko anareo satria il y aura des têtes qui vont tomber. Oka zava ny resaka tsy atotonareo amin'ny fanaovanareo kolokolo tsy manjarinareo ty Madagasikara ty tsy anareo io. Ianareo pindrana fahefana napetraka teo na de nareo raha tsy napetraka teo fa kolokolo ny diranareo teo fraude électorale tsy tanono. De zao nareo mbola andeha anitsakitsaka anay malagasy eto mody zarazarainareo amin'ity fatifatina varitsinjo vary stock tempo tsy fatapievina avy azy kay vary nangalarina koa ty izy. Anao tsara fantatrareo zany zavatra mamoaka vola izy avao amin'ny volany kitapo-bolam-panjakana lazaina fa fitanana varitsinjo kay ty varitsinjo zavatra nalaina tsokosoko tamin'ny ty orinasa Phoenix zay ananan'olona vola de volan'olona aveo tsy naloha de zareo amin'io raha ohatra zany 5500 tonnes le vary natao sezio mbola mihoatra lavitra an'izay le vary satria 120 000 tonnes. Fa ny ananako taratasy eto ambany masoko eto aloha de ry Narakotomanga mitako oetaty le 5500 tonnes. Amin'ny fomba ahoana alaina fotsiny ohatran'izany zavatra olona atao saisie
Zay ny ataontsika androany fa mbola itoy ity. Efa 47 minutes zay non 30 minutes satria tara kely tsika. Fa manjary tsy mahita ny sasany satria tsika ny Madagasikara tsy manana méga be dia be dia aleo ataontsika fofoy dia toizantsika indray ity tantara ity. Zay fa zay aloha mazava tsara. Raha vatomanga ao ambadika an'io secrétaire général ministère en justice IPG io. Raha ohatra ka tsy naka vola, rehefa tsy naka vola ny raha isa zareo ataovy ny enquête, arokary zareo suspendu daholo aloha. Ohatranay manino moa zay suspendu pendant que l'enquête mandeha suspendu aloha. Maninona mpitsara sasany suspendu, fa maninona n'olona rehetra suspendu, fa maninona nareo tsy suspendu amin'ny zavatra io. Ataovy ny enquête dia oka zafa ny resaka dia aleo ivoaka daholo ny zavatra tokony ivoaka. Dia aleo raha isa hitondra ny proof rehetra netiny nandoavana an'izany vola zany. Tsy haintsika manko hoe ohatrina marina le vola, iza marina nandray anazy tonga tany amin'ny SG, tonga tany amin'ny PG. Fa une chose est sûre, misy vidéo micircule any raha isa zay tokony gadra ao an-tanimora dia any an-tranony. Maninona olona migadra ao an-tanimora no mipetraka somatsara any an-tranony amin'ny volana Desambra. Inona natonga zany? Satria nisy olona tao nanome libération tsy misy LP. Ina le izy mise à disposition. Ohatra le fataonareo, iza ny mpanao ny mise à disposition io? Iza ny mpanao ny mise à disposition io? Izy zareo amin'ny ministère ny fitsaranao efa teneniko isan'andro aman'alina leto amin'ny fanaovana mise à disposition io. Ary matora isa nazo ny mise à disposition io dia nisy olona tao nomeny vola. Fa tsy ampy le vola nomeny dia takin'zareo hoe le 1 milliard tsy ampy. Dia nilaza hoe fa 2 milliards 5 nameny, mbola tsy ampy ihany fa taovy 5 le izy. Dia sady tsy vita an'izay fa za miteny fa na 5 ara namen'zareo teo tsy ilain'zareo mivoaka io raha isa io satria raha isa mitazona secret an'zareo. Zay zany fa dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka androany. Vous êtes 3700 isa nanaraka anahy teto dia amin'ny manaraka indray tsika miona fa tsy ho ela. Je vous promets tsy ela be fa tsy haiko hoe rovina raha pizza na ravaka pizza.